lohahevitra an'io dia fahasalaman'ny beantitra. Misy miantoka ve ny fahasalaman'ny beantitra any aminareo? Izy? Tsy misy fa ny zanany ihany no mikarakara fahasalamana. Tsy antoka ny kinaps. Ny zanany ihany no miantoka amin'ny fahasalamana rehefa marary izy. Ny fianakaviany ihany no miantoka azy. Hatreto aloha dia mbola tsy misy mikarakara ireo beantitra izay amin'ny faritra izay manodidina anay fa kosa rehefa marary izy ireo dia ny zanany ihany na ny fianakaviana izay akaiky azy no mikarakara azy rehefa misy ny tsy fahasalamana. Ie, ao aminay izao misy beantitra dia izay ihany no miahana azy ao. Raha ny tianao, tazoma ao an-trano ve sa alefa amin'ny toeram-pitaizana beantitra no mety? Inona no antony? Mety iteraka krizy ho anazy dia aleo izy alefa eny amin'ireny akany fitaizana lehibe ireny, nefa miankina kosa indray amin'ny zanany io hoe ajanona fa izy sa hoentinana, fa raha ny hevitra aloha dia izay hoe aleo izy atao eny amin'ireny akany ireny. Raha ny tiako aloha ao an-trano ihany satria fianakaviana dia dadabeanay ihany dia tsy alefa any. Tokony averina ampiasaina ve ny karatra maitso raha ny hevitrao? Inona no antony? Tsy tokony averina satria tokony hitovy daholo ny olona rehetra. Ie, tokony averina ampiasaina ny karatra maitso satria rehefa ohatra hoe makany amin'ny banky izy dia mba vetivety. Ie, tokony averina ampiasaina ny antony dia mba azahoan'ny beantitra tombontsoa kokoa ny manana an'ilay karatra maitso. Ie, satria amin'ireny zareo mba mahazo ny zoan'ny zareo na ohatra hoe any anaty bus fotsiny. Tokony averina mihitsy ny fampiasana ireny atao hoe karatra maitso ireny satria ireny mba hananan'ireo beantitra tombony amin'ny zavatra izay ataony, ohatra hoe ho any amin'ny banky, ho any amin'ny dom-pahasalamana na ihany koa misy ny taratasy izay karakarainy zareo dia mba afaka manao tsara izany zavatra izany izy ny beantitra tokoa rehefa eny amin'ny fiarahamonina eny indraindray dia hita hoe tsy hajain'olona intsony amin'izao fotoana izao ka mba ampiverina izay fanajana azy ireo izay ihany koa dia tsara raha averina izany karatra maitso izany. Ankasitrahanao ve ilay lalàna vaovao mampiamotra ny taona fisotroan-dronono 5 taona ho an'ny lehilahy ary 10 taona ho an'ny vehivavy? Lazao ny antony. Tsy akasitrahako satria ela loatra ny fampiasana. Tsy akasitrahako satria taraiky loatra ilay izy raha mbola amin'izany fotoana izany. Tsy akasitrahako satria ela loatra ny fampiasana. Tsy akasitrahako fa fanemorana fisotroan-dronono satria tokony mba atao aloha. Fa efa antitra be izy raha izany indray tokony mba 10 taona dia efa misotro ronono ny vehivavy dia 10 taona dia misotro ronono ny lehilahy. Tsy akasitrahako satria ela loatra ilay fotoana isotroan'ny ronono raha mbola miemotra indray. Raha amiko manokana aloha dia tsy akasitrahako ilay hoe ahemotra ny taom-pisotroan-dronono aho 15 taona ny lehilahy, 20 taona ny vehivavy satria nahoana amin'izany fotoana izany dia efa osa dia osa ireo olona ireo mety tsy havita ininana intsony, tsara ary raha ahosa alohan'ny efa mahazatra izany taom-pisotroan-dronono izany. Sy antony dia izany noho izao fanapahan-kevitra amin'ny fotoana amin'izao amin'ny andro fandrosoana izany dia mila hanana tombontsoa izany ny fiaramanidina afara. Tsy tokony hiemotra ny antony satria lasa raha jerevana ny tany hoe taux de mortalité ny malagasy dia aty amin'ny 50 mahery aty ary ny olona dia efa maty. Dia raha 15 taona izy vao alefa fisotroan-drononony dia ny volan'ny fisotroan-dronono ny fanjakana raisiny foana ny fanjakana zany lasa mahazo bénéfice dia le tompony vola izany hoe ny mpiasa lasa zara fa mandray fisotroan-dronono izy afaka 2 taona izy dia mety efa ho maty.